Manatitra ny araba toko lahy sy toko vavy tonga sy sota anatin'izao fotoana ny fampalam-baovao faharoa ny fety lavitra TV izao. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany asingadina anatin'izao fampalam-baovao izao indrindra moa ny mahakasika indrindra ny akon'ny fikatoana ny tsena teny tsenandreo mpivarotra teny Sabotsina Mehana teny noho ny fisian'ny raharaha mahakasika ny fidinan'ny sampandrarany etra eny an-tsena an-trano no mahatonga an'izay. Eo ihany koa ny tontolon'ny fitaterana izay niteraka lozam-pifamoivoizana tato izay nanao lozam-pifamoivoizana tato ato ary manoloana izay moa dia andray fanapahan-kevitra ny tompona ndraiky mpanjakana Isa Tsokajiny avy. Mbola ao ihany koa ny fampahafantarana antsika mahakasika ny fanendrena ny Prime Ministra sy ny hevitra ireo mpanao politika ao anatiny izay. Avy hatrany ary isika dia iroso anatiny vaovao araty sosialy teny Sabotsina Mehana teny ary dia nanasaka nanakatona ny tsena fivarotan'izy ireo avokoa ny mpivarotra noho ny fitakiana izay ataon'ireo mpivarotra mahakasika ny fandoavana etra izay mbola mampikaikaika ireo mpivarotra hatrany moa hatramin'izao. Alantsika avy hatrany ny fanadihadiana hoentiny roa tsirakotiny iray ny eo amin'ny sariny mamy Rasoana Ivo. Niteraka olana teo amin'ireo mpivarotra ny mahakasika ny fitakiana ny etra izay tokony alohan'izy ireo amin'ny fanjakana. Hatramin'izao dia mbola mitohy ny hetsika fitakiana izay ataon'ireo mpivarotra ny amin'ny tokony ampiatoana io fitakiana etra io. Isan'ireo aneho ny firaisan-kina amin'ny mpivarotra rehetra ao anatin'izany indrindra ny mpivarotra eto Sabotsina Mehana. Tena taonay androany zany dia fanoherana raha zay no lazana azy tena tsorona mihitsy fanoherana an'ilay fisavana izay tanterahan'ny fanjakana amin'izao fotoana izao satria mampiteraka fisavorivoritsaina eo an'ivy mpivarotra ilay izy ary miteraka indrindra koa tahotra ho an'ny mpivarotra zany ao anatin'ilay izy satria ilay izy raha lazana hoe manara-dalàna zavatra tsy nizarana sy tsy ny mbola tsy hain'ny mpivarotra amin'izao zany ilay izy mbola zavatra tokony ianarana. Raha zay filaza azy mbola tokony ianarana na ino moa ampahafantarina bebe kokoa zany mba ho zatra an'ilay izy mivarotra ho hain'ny mivarotra tsara ilay izy fa indraindray koa miteraka tahotra ho amin'ny mpivarotra zany dia mahatonga zavatra mety hiboriko zay fijerina azy hoe mety hiboriko any amin'ny hoe mety fanaovana kolokolona sanatria hitatra amin'izany zany sanatria avinay zany resaka zany dia mba hoe alao aloha hijanona ilay izy dia mba isy fampahafantarana sy fampianarana tsara an'ilay vahoaka an'ilay zavatra izay tokony atao dia mba handeha arak'izay ilay izy. Nanditra terin'ireo mpivarotra trano fa tokony avela hipetraka tsara aloha ny governemanta vaovao vao tokony hiroso amin'ny fanovana isan-karazany ny fitondrana. Ho azy ireo dia tsy maripoitra ny fitakiana izay ataon'ireo tompon'andraikitra. Zavatra kalabraraka angamba ny rahana nahita daholo fa tsy ny mpivarotra rery ihany no nanana zavatra tsy ara-dalàna hoe ohatra hoe tsy nanana faktura zay mpivarotra dia tena tsy nanana tokoa izay kanefa ve zahay rery no nanao an'izay zavatra tsy ara-dalàna zay tamin'ny andro ny teteza mita no tonga dia hoe aty aminay le fitakiana fa raha ny etaetanay ny zavatra tsy mety rehetra tamin'ny teteza mita dia tokony adaboka daholo aloha fa rivo-baovao mihitsy aloha no iarahana amin'izay governemanta hitsangana eo ho alefa nainy amin'ny député nitatitra anay hoe zao ny tokony lalàna indray mba hifehan'ny mpivarotra satria lalàna nisy teto hatramin'izay dia ny lalàna mbola nisy tamin'ny andron'ny fanjanahantany izay tokony avozina hifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Manoloana izany fitakiana izany indrindra dia aneo hetsika firaisan-kina izay iarahany amin'ny mpivarotra eny Anosy-Be. Arak'izany ny mpivarotra eny Sabotsina Mehana sy ny manodidina manomboka Rahampitso ka hanidiny toeram-pivarotana hatrany ary iarahanao fitakiana amin'ireo mpivarotra ty Andrenivohitra.